mikasika ny fanendrena administrateur judiciaire fa adin'olona foana le hoe provisoire vonjimaika iny adino foana amin'ny teny an'izy iny satria ny jugement ny teny mihitsy hoe vonjimaika dikan'izany tsy hoety mandrakizay mangalatra zavatr'olona ianao hitako daholo koa reny commentaire reny mangalatra zavatr'olona fa ao anatin'ny jugement hoe le olona manko miteny an'izay zavatra tsy mamaky an'le jugement ny tompony mbola mijanona tompony ihany zay no zava-misy amin'izao fotoana izao tsy nangala zavatr'olona fa aoka ho fantatritsika aloha le tantaran'le izy le tantaran'le izy ary tiako ho fantatra tsara mihitsy tiako ho fantatritsika tsara mihitsy vao nanomboka ny première perquisition tamin'izay fotoana zay en tant que économiste zany dia niteny mihitsy hoe alefa soa karazana administrateur provisoire hitantana an'io société io orinasa io mba ahafahanareo mandeha ny côté hoe famakafakana en plan judiciaire fa ihany koa mba ahafahan'le orinasa mihodina ny satria mila fantatra tsara mihitsy zay tantara zay tamin'ny volana octobre 2025 nitenenako an'izay zavatra zay teny an'izay mihitsy satria tsika tsy miaino sady tsy mijery ny tantara efa nisy zavatra ny ainatsika zany ny fanakatonan'ny orinasa zany tamin'ny 2009 firy ny piasa tsy asa tamin'izany fotoana zay le jour au lendemain mamelombady amanjanaka reny olo reny piasa directe misy ny piasa indirecte ihany koa tamin'ireny zavatra reny fournisseur rehetrarehetra vao impacté an'ireny zavatra reny dia efa niteny tamin'izay fotoana zay nisy moa ny fanjakana velako hitatana ny procédure ny sy ny karazany fa tamin'ny valime vao nisy ny fanendrena tamin'izany zavatra tamin'ny valime dia mbola nisy ny atao hoe mbola ny andro 10 andro aloha satria isy ny appel amin'ity décision ty ve sa tsisy tiako tenenina mihitsy zay zavatra nandritry ny 10 andro tsy nisy appel le 8 nivoaka le décision 9 mai groupe Sodiat efa notifié 9-10 mai niandrasana le 10 jours iappelle les décisions iverenako le hoe les commentaires hoe maka fananan'olona tsy maka fananan'olona préservation de l'actif de la société zay ny mission anatin'izy io inona moa le actif le bâtiment rehetra mifanana actif ny société rehetra misy actif sy ny karazany préservation de l'actif zay ny mission voalohany indrindra fa tsy hoe le actif iny lasa ty amo mbola fanana le mbola propriété an'le actionnaire bénéficiaire économique ny actif amin'izao fotoana zao za tsy manan-karena fa manana ny atao zay aloha ny azy zay ny tiako tenenina fa fantatra ihany ny tao ambadiky le izy hoe ok flambeau malagasy fa PDB ny teny hoe capture d'état sisisy oui manova zavatra ialako tsiny hoe zavatra tsy mbola maropototra ianao zany indrindrindrindra le tompony mbola tsy voatsara hatramin'izao le tompony tsy mbola voatsara fa misy ny atao hoe ouverture d'enquête judiciaire efa ao anatiny izy amin'izao fotoana zao efa mandeha daholo ary fantaritsika hoe le tompony ahoana le situation amin'izao fotoana zao dia iandran'le tompony any amin'ny fitsarana ve vao démarrena ty ny activité ny société dia zao koa ara fanontaniana momba tena tsara olo matetika cabinet no ampitantanana zavatra ohatr'izao fa tsy mbola nahazatra-tsika teto Madagasikara loatra na efa nisy aza hoe misy ohatra ny lasa hoe manao nationalisation nge zany tsy nationalisation raha nationalisation izy tonga dia ny fanjakana mihitsy tantanazy tany amin'ny conseil des ministres nanendry azy raha ohatra privatisation izy nationalisation raha ohatra nationalisation raha ohatra nationalisation tsy nationalisation tsy nationalisation zao iny le tenentsika hoe tsy nahazatra atsika le izy zany hoe raha afaka madio zany le tompony aorinao rehefa vita ny fitsarana raha afaka madio miverina aminy fananana ianao na propriétaire an'ity société ty aza lazaiko aminao tsara na tompon'ity société ty ianao raha ohatra mangalatra vola ato amin'ity société ty na tompony azy ianao na hoe tsy mivoaka amin'ny objet social an'le société ny zavatra ataonao fampiasam-bola an'ity afaka mitory anao ny fitsarana zay ny droit commercial fa zay zavatra zay tsy zatra atsika tsy zatra atsika hoe rehefa propriétaire ohatra ataontsika hoe épicerie any amin'ny any eny hoe zay tianao anaovana azy non zara ianao na manangana société tsy zay tianao anaovanao azy fa misy lalàna mifehy azy ka rehefa miditra ny fitsarana satria misy zavatra ianao tao teny hoe misy capture d'état misy azao miditra ny fitsarana suspendu tous les dirigeants azonao inona ny atao manendry an'le administrateur judiciaire ça n'a rien à voir la gestion d'une entreprise ça n'a rien à voir la présomption d'innocence any amin'ny resaka enquête judiciaire fa ataontsika hoe misy an'izay zavatra présomption d'innocence dia rajanona tamin'izao le orinasa dia atao ahoana zany ny olona nanana signature tato ane ny seul nahazo signature ane andriamatoa Mamy Ravatomanga
dia ahoana zany karaha manampiasa dia iandy azy amin'ilay présomption d'innocence sy ny karazany terme de droit ny teneniko juridiquement les présomptions d'innocence afa mihitsy iny any amin'ny resaka enquête judiciaire hoe ho hita eo ny fivoarana izy io fa tsy amin'ny resaka gestion commerciale an'ilay entreprise les droits commercial tsy miditra amin'izay le izy sy ny karazany na mesure conservatoire azo ny fanjakana atao mihitsy un dirigeant d'entreprise na izy na eto amintsika eto zany na izy na izy hoe rehefa misy an'ilay détournement de deniers publics zay na société n'ilay zavatra aisaka izy aloha matoa eto tsara ny nisy andro araodana sy izy mianada tenatenako aminareo tsara zany tsara fa eo le fitiava-tanindrazana eo le teneniko zay hoe le mpiasa firy ny mpiasa ato ijery an'ireo mpiasa reo anao eo le hoe le mahaflambeau anty société gasy mba tsara ihany efa nisy an'ireny tico reny hitany fiafarany dia mba tsara ihany hoe mba ho conservena sy ampitomboina ny zava-misy atao anatiny zay zany ny tonga eto ao azo andasiny sy tiany netiko miala eto azo andasy tiany neto zay ny azay fa tsisy resaka politique aloha resaka politique hoe manao politique am'izao mbola manao raha zay ny andraisan'olo aza misy ny fiaolana amin'ny autorité satria tsy maintsy manao tatitra satria tsy maintsy mametraka ny drafitra ihany koa hoe zay efa entreprise commerciale tia efa nanendry anareo aleo am'izay hoentina izy tia dia tsarainareo amin'ny résultat am'izay zay manome résultat hoe 3 mois efa napetrako zany plan zany le amin'le plan d'administration inona ny zavatra iseho mandritra 3 mois inona ny objectifako raha tsy tratrako dia tsy maintsy manome explication inona tsy natratrarako azy administrateur judiciaire dia tsy afaka ny karamany dia maximum mitovy amin'ny karaman'ny olona le mpitatana le orinasa teo aloha teo maximum mitovy amin'ny karaman'ny tale généraly Imam Ravatomanga dia zara mbola anina aminareo mbola surpris amiko nareo fa tsy mitovy aminy karama mihoatra divisé par 2 tsara kokoa no tany ivelany ve tsara kokoa tsy tsara kokoa tany ivelany Abraham ako atsika adiniko eto manko tsy aka nytoetiko mihitsy ny fiche de paie fa adiniko any an-trano atareo moi je gagne 6 chiffres par an en terme d'euros en mars 6 chiffres en bonusको mois de mars 6 chiffres tsy teneniko le montant veritreritra avy anareo fa ty groupe tia afaka andohany zany dia lasa miverina le fanontaniana hoe les motivations hoe amiko le izy challenge personnel satria nanotony fantatrareo ny engagement anavitra n'ity orinasy ty fantatrareo alohan'ny dirako tato amin'ity orinasy ty fantatrareo ny engagement politique fantatrareo ny interview rehetra zay natao ho an'ity fireneny ty fantatrareo ny zavatra nampalailoana anakeko an'ity zavatra ty destruction d'emploi fantatrareo any fléau an'ity fireneny ity société ty fantereniko teo ty mba société gasy manana tokony hoe mba hampiroboroboana tsika no mitaraina foana eto ratsany karana lasan'izao dia misy an'ity société gasy ty inany tsy hampiroboroboana azy fa tsy questionna karama zara alohany nandeha aty ary zay nahatonga ana hoe ina nahataraiky ana satria nanao pour et contre ny vady aman-janako tsy maintsy manaiky ihany koa tsika efa tsara ty bien situation sy ny karazana nataoko stand by any ny anako any 18 mois ny asako any je suis aussi akoatran'ny karamako je suis consultant international amin'ny organisme international eto Madagascar na hitanareo ny conférence zay nataoko tsy ela to fa 10 millions d'ariary dia mahavita sekoly bravo zany eto anatrehany vahoaka ny Ambalamasoa eto anatrehany bentanàna rehetra eto anatrehany manam-pahefana rehetra eto anatrehnareo ray aman-dreny eto anatrehanytsika rehetra no anambarako eto fa hanome vola anamboarany sekoly anankiroa ny tenako dia 10 millions d'ariary anankiroa dikan'izay 20 millions d'ariary ahitako hoe tena ho vita marina ve zany sekoly zany satria anisany za koa dia manana sekoly anisany sekoly tsara indrindra eto Madagasikara British School of Madagascar zay sekoly koa anisany sekoly ratsy faharoa angambany voalohany ampanatsetena ka resaka fanabeazana anisany zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ka dia hatolotroko
any andriamatoa solombavaboaka 100 millions de francs na 20 millions d'ariary dia anjarany solombavaboaka no mijery hoe hatao aiza io sekoly io a fa maniry ny tenako a mba havitanany zany sekoly izany satria moa teto mbola tsisy sekoly naoriny fitondram-panjakana za manoka dia handray anjaiky ma président assemblée miaraka amin'ny solombavamboaka rehetra ninina projet atao manera Madagasikara misy sekoly anankiroa nomeko ma président assemblée fa tsy maintsy manao sekoly eto koa ny fitondram-panjakana tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka zany zahay roa mitovitovy politika zay manome cadeau anankizy faran'izay mahay indrindra mianatra indrindra lofy indrindra anisany solombavamboaka anankiroa satria niaraka amiko député io fa 3 mandat mandefa kizy any an'Amerika za mpandefa kizy any an'Amerika zay kizy faran'izay mahay alefa any an'Amerika ka misy ankizy fifahalefany amin'ny 14 juillet angamba zay raha tsy diso aho iny fa tsy isitsika resaka iny fa zao zavatra mba ataotsika ny primaire zany ny ankizy voalohany ao eto amin'ny district Lalangina dia omena 5 millions de francs ny ankizy voalohany amin'ny CG zany diga zay manomboka amin'ny 6e ka hatramin'ny 3e ny note farana ambony indrindra na ia 6e na ia 5e 4e 3e ny note farana ambony indrindra dia mahazo koa 5 millions de francs farany misy lycée izy zatoko lycée io moa fa misy makabaka sa tsy misy makabaka ya Lalangina ihany io andriamatoa zavatra tiako ambara ny note farana ambony indrindra any amin'ny lycée koa dia mahazo 5 millions de francs